faly mitsidika ny tokantrano ndreny sampana fampalalam-baovao ny MBS amin'izao alina izao manantitra ny araba tomboky lasongavy ary manasanao naraka ny vaovaontsika hatramin'ny farany. Nanao fanambarana niaraka ny mpikambana avy amin'ny team K25 eo amin'ny boriboritany faharoa ny ariva teo votoaton'ny fanambarana ny fisaorana ny filompanorona ny antoko tiako Madagasikara dia Andriamatoa Marc Ravalomanana eo ihany koa moa ny fanekena ny fiara-miasa amin'ny kandida izay atolotry ny antoko amin'izao fividianana solombavambahoaka izao Germaine Menjanary Mathieu Princy. Vonina tanteraka amin'ny fiatrehana ny fifidianana solombavambahoaka ny mpikambana avy ao anivon'ny team K25 ao anatin'ny boriboritany faharoa. Nisy ny fanambarana izay niarahan'izy irinanao ny ariva teo teny ny andohan'ny Mandroseza. Votoatin'ny fanambarana ny fanohanana ny kandida izay atolotry ny team K25 ao amin'ny boriboritany faharoa amin'izao fifidianana solombavambahoaka izao. Dia Andriamatoa Randrianarso Stanislas izay mitondra ny larana fahasivy. Ny distima eto amin'ny boriboritany faharoa dia manohana miara-miasa ary vonina hampandaniny lista tokana atolotry ny team sy ary K25. Isaorana ny filoha mpanorona ny antoko tamin'ny fanohanana ny fitokisan'ny Andriamatoa député Stanislas sy ny mpiray lista aminy. Izay ny team avy ato amin'ny vovonana tiako Madagasikara dia manambara sy manao etony fa manohana tsy misy fepetra ireo kandida ho solombavambahoaka miisa efatra tarihan'ny solombavambahoaka Randrianarso Stanislas député Rastany eto am-pamaranana dia tsindrianay manokana fa ny firaisakina no ery ary no izay indrindra no antom-pisen'ny jeune team eto amin'ny boriboritany faharoa makasitraka sy manohana ny ireo kandida izay natolotry ny filompanorona Andriamatoa Marc Ravalomanana. Dia miara-miasa sy manohana ny kandida tokana natolotry ny filompanorona ny team Andriamatoa Marc Ravalomanana izay tarihana Andriamatoa Randrianarso Stanislas sy ny mpiray lista aminy. Dia misaotra ny filompanorona ny safidy manokana an'Andriamatoa Rastany ho kandida aty amin'ny boriboritany faharoa ary izay hiezaka anao izay mpandahany azy eto amin'ny boriboritany misy anay. Isan'ny tanjona izay apetraky ny kandida ho solombavambahoaka atolotry ny team K25 ny amerina ny asiny solombavambahoaka izay hita fa manomboka very tanteraka amin'izao fotoana izao. Ankoatran'io dia laharam-pahamehana ho azy ireo ihany koa raha ny nambarany ny fanovana ny lalàna ny etaetam-bahoaka eny anivon'ny anteny miram-pirenena indrindra fa mahakasika ny sosialy. Dia misaotra ny président zay mpamonina ny toko dia Andriamatoa Marc Ravalomanana zay nanana fitokisana nametraka anay efatra mianadato amin'ny boriboritany faharoa fa matokisanao président fa raha napetraka anao tsy andraraka olombeandoha zay zavatra omendry fa tena ezaka anay ary anao zay tratranay na ary vavaka anatreha'Andriamanitra satria ny zavatra rehetrarehetra rehefa hoentina mpamarinana misy otovetiny raha latsakany dia fandrony dia tsy mba zazy io tena amerina ny asiny lapa demokrasia lapa-pirenena ary amerina amin'ny fahamarinana. Nambaran'izy ireo moa fa isy ny fidinana ifotony izay arahamanao mba ahafantarana sy ampafantarana ny vahoaka eny fotony indrindra fa ao anatin'ny boriboritany fa Andriamatoa Randrianarso Stanislas izay mitondra ny larana fahasivy no kandida atolotry ny team K25 ao amin'ny boriboritany faharoa amin'izao fifidianana ho solombavambahoaka izy. Vaovao fampandrosoana kosa indray miditra amin'ny andiany faefatra amin'ny fivirina momba ny fanatanterahana ilay tetika asa tatom ny mpikondro rehetra amin'izao isan'izany komina Antananarivo renivohitra sy ny avy amin'ny komina Ambonivohitra Tomasina ary ny mpiara-mombona antoka rehetra nanomboka androany moa izay fivirina izay Lorette Bertona sy Mano Randriamalala. Ny tetikasa Antananarivo Toamasina Madagasikara afoizina amin'ny anarana hoe Tatom dia mifototra amin'ny famerenana sy fijerena ifotony drafitsary amin'ny fandaminana ny tanàna Antananarivo renivohitra sy ny tanàna ny Toamasina. Fanamboarana ny antsoina hoe schéma directeur ho fampandrosoana sy fandaminana ny lafiny toe-karena ho an'ireo tanàn-dehibe roa ireo. Tafiditra ao anatin'izao tetikasa izao ihany koa ny fanamboarana ny autoroute sy ny lalam-baovao mampitohy ny renivohitra Gasikara amin'ny renivohitra ny faritra Atsinanana. Any amin'ny taona 2013 sy 2014 no fantatra fa ifarana n'ity tetikasa Tatom ity izay fiara-miasa eo amin'ny komina Toamasina sy ny komina Antananarivo renivohitra ary ny JICA
sampandraraha Japonais misahana ny fampandrosoana iraisam-pirenena. Mandray anjara amin'izao fivoriana andiany faefatra izao ny solotena avy amin'ny commune Antananarivo renivohitra miaraka amin'ny tompon'andraikitra voakasika izany jiaby. Nanomboka tamin'ity faharoa ny volana aprily ity izany fivoriana faefatra izany. Vaovao-mikasiany fitakiana ireo syndika samihafa kosa manome 27 ora fanondroana ny fitondram-panjakana ireo syndika ny fandrefesatany tsy eo anivo ny fananantany mba amalina ny fitakiana izy ireo. Etsakilany taoriny 27 ora efa nomeny ny syndika ny fananantany dia tokona tsy asa ary ampikatso ny asa rehetra amin'ity sampandraraha ity ihany koa izy ireo manomboka androany raha tsy mivaly izay fitakiana izay. Mariana mofa fitakiana ny famoahana ny namany any amponja no anton'izao fitokona nataony syndika rotonta izao araka ny fanambarana izay nataon'izy ireo androany. Andidin'izay tsy nahafapo ireo syndika ny fananantany ny fiaonana tamin'ny solotena ny minisitra taorina nomezan'izy ireo 27 ora ho fitakiana ny famoahana ny namany any amponja. Noho izany dia niakatra ambonimbony kokoa ny toy ny raharaha. Mitokona tsy miasa avokoa ireo mpiasan'ny fananantany manomboka androany ary tsy mandray baiko avy amin'ny lehibeny raha tsy mbola mivaly ny fitakiany. Satria tsy nahitambokany ny fionana natao tamin'ny solotena natao ministra mpiain'ny fananantany taminay fikambana ny syndicat-ny contrôleur sy ny syndicat-ny assistant rédacteur des domaines. Rehefa tapitra ny 27 ora dia tsy misy ny fanapahan-kevitra noraisina mahakasika ny fangatanay. Noho izany dia mbola mitaky ny hamoahana trano namanay izahay ka mandrapivalin'izany manomboka anio dia tsy mandray baiko izahay syndicat contrôleur des domaines sy syndicat-ny assistant rédacteur des domaines sy ny mpiara-miasa rehetra. Ny tsy mandray baiko rehefa tsy mandray baiko zany zay dia tsy mandray baiko amin'izay sefona eo tsy mandray baiko zay any amin'ny iretsy rehetrarehetra dia dikan'izay zany tsy miasa. Nanatevin-darana nanampitosika ny fitakian'ny syndika ny fananantany ihany koa ny veonivo ny syndika ny fandrefesantany. Fitakiana iray ihany no iraisan'izy ireo dia ny famoahana tsy misy atakandro ny namany any amponja. Manome 27 ora ny tompon'andraikitra izy ireo ary mitaky ny fitsarana mba anadiady araka ny fahamarinana tsy misy fitanilana ka anome fahafahana vonjimaity alohan'ny fitsarana ireo namany. Mitaky ny fitsarana izahay mba hanadiady araka ny fahamarinana tsy misy fitanilana na ny traitement égalitaire ao anatin'ny fanajana ny lalàna indrindra fa ny fanajana ny présomption d'innocence ka hanome fahafahana vonjimaika ireo mpiara-miasa nahiditra ponja alohan'ny fitsarana azy ireo satria dia tsy hatahorana itsaoka ireo na anohitoina ny filaminam-bahoaka. Mba tsy hanaovana ireo mpiara-miasa aminay hosorona dia mitaky tsy misy fepetra izahay syndicat ny ingénieur de service topographique sy ny inspecteur de domaine mba hamotsorana ireo mpiara-miasa aminay ary manome 27 ora ny fitondrana mba amahana aingana ny olana misy. Mariana moa fa misy 50 ireo contrôleur ao amin'ity sampandraraha ny fananantany ity raha ho an'ny eto Antananarivo raha toka misy 50 manerana ny nosy. Tsy maintsy mandalo amin'izy ireo avokoa ny antota taratasy ho kirakiraina momba ny resaka tany rehetra. Saingy voatery ampikatso ny asa izy ireo manomboka androany mandra-pivaly ny fitakiany. Mbola ijana eo amin'izay lafim-baovao izay hatrany isika tsy mbola voahaja ny zonim-piasa eto Madagasikara indrindra eo amin'ny lafin'ny karama sy ny fahasalamana. Manoloana izany dia mitohy hatrany ny fitakian'ny syndika mampivondrona ny mpiasa miankina sy tsy miankina amin'ny fanjakana. Isy araka izany ny vina arafitra izy ireo anatsarana ny zonim-piasa eto amintsika. Mitatitra izay vaovao izay Jessica Miray sy Erzo Razonarifony. Anisan'ny firenena tsy mbola manaja ny zonim-piasa isika eto Madagasikara. Indrindra fa eo amin'ny lafin'ny karama izay mbola ambany dia ambany fa eo ihany koa tsy fanajana ny zonim-piasa eo amin'ny resaka fahasalamana. Tena olana voalohany indrindra eto Madagasikara atsika dia ny resaka karama aloha. Fatatsika tsara fa amin'izao fotoana izao miteny zany ny eran'izao tontolo izao hoe raha ohatra misy olona anankiray manazo vola latsaky ny $2 na hoe $2 dia farany mahantra indrindra izy zay ny zavatra ny zao tontolo izao no teny izay dia koa tiotsika ny atsika eto Madagasikara
ny eto Madagasikara raha ohatra ny 30 andro dika zany $80 dia raha $80 mpitombona 500 sy 3 efa mihoatra lavitra noho ny karama farany ambany eto Madagasikara zany ka izay no mahatonga ny olana eto Madagasikara no voalohany indrindra mahatonga an'ireo mpiasa tabataba ireo sy ny syndicat ny resaka karama. Ny faharoa dia ny fiahiana sosialy tsy zarizary any momba ny fahasalamana momba ny fisotrondronon'ny mpiasa eto Madagasikara. Sika tsara raha ho an'ny secteur ho any amin'ny sehatra tsy miakina minainaina mihitsy ny sehatra tsy miakina hoe ahoana ny isa 3 volana vao mandray fisotrondronono nefa nandritry ny asany tanora azy ny asa nanao asa rehetrarehetra namita ny nandony hetra nanao zay azonao atao rehetrarehetra rehefa tonga fisotrondronono isa 3 volana vao mandray kely sombosombony zay nitako atsika hoe ny amin'izao moa dia efa tsy hita ntsony resaka atsika resaka fahasalamana eny ampiasana zany amin'izao fotoana izao tena enjana be misy aretina mipotra satria nefa ny listeny le atao hoe maladie professionnelle tsy miova mihitsy ao anatin'le code de prévoyance sociale zay zany mahatonga hoe zava-dehibe ho an'ny secteur tsy miakina ny resaka fanatsarana ary fampiarana le code de prévoyance sociale amin'izao fotoana izao. Manoloana izany indrindra dia manohy ny hetsika fitakiana hatraniny avy amin'ny andram-bao syndikaly ny amin'ny tokony hijerena ny grille indiciaire sy ny fanajana ny zon'ny mpiasa. Misy araka izany ny vina efa narafitra izy ireo mba ampiarina eto Madagasikara mandritra ny 5 taona ho avy. Izany hoe ny taona 2024 ka hatramin'ny taona 2024. Vina izay mitaky ny zon'ny mpiasa na io miankina na tsy miankina amin'ny fanjakana. Satria ny syndicat amin'izao fotoana izao efa fantatsika tsara fa manana an'ilay atao hoe vision syndicale vina syndicale izay 2024 miditra amin'ny 3 volana voalohany amin'ny 2024 zany tsika dia zay nanafanapa-kevitra ny syndicat hoe ahoana ny andiniana indraikaingana inona ny maika ao anatin'io vina syndicale io dia ahoana ny fomba fampiarana azy zay zany ny vina eto amin'izao misy teboka efatra goavana ao anatin'ny vina syndicale io izay maika dia hodineny inona voalohany dia mikasika ny fiainana sosialy eo amin'ny sehatra tsy miakina zay ny raisy fiainana sosialy eo amin'ny sehatra izareo le hoe zatsika hoe secteur informel dia ny fahatelo dia mikasika ny alignement grille indiciaire na mikasika zany hoe ny fampitovona ny marika rama ho an'ny mpiasa-panjakana ary ny fahaefatra farany dia mikasika an'ireo mpiasa lazaina hoe non encadré de l'État ECD sy ny fasiny tariny ary eo ihany koa ireo mpiasa eny amin'ny commune sy ny eny amin'ny district. Misy moa ny atrikasy arahan'ny syndicat mampivondrona ny mpiasa mpanjakana sy ny tsy miankana mandritra ny 2 andro andiniana ity vina ny syndicat ity ka isy indray avy eo ny fivoriana iarahana amin'ny tompona andraikitra isan'ambaratongany ny 20 sy 30 ny volana aprily. Kasika ny fanamariana ny androandroany sy 2 aprily kosa no entina amintsika eto anatin'ireto vaovao manaraka ireto nosokafana tamin'ny fomba ofisialy io maraina io ny fankalazana ny 70 taona ny siny ny fandrarana ny fonja teto Madagasikara fitaovavahana lehibe no nentina ny santarana izany izay nitanterana tetsy amin'ny fiangonana katolika Faravohitra hatramin'ny volana Jolay moa no anatanterana ity fankalazana ity amin'ny alalan'ny etsika samihafa. Lorette Berton. 7 sy 709 sy 2 feno 80 taona katroka amin'ity ny fandraharahana ny fonja eto Madagasikara. Zary fampitahorana sy fanariana ireo tsy tiatian'ny mpiaramonina na faniliana izay alako bika tsy tiako tare ny fonja raha ny zava-misy ankehitriny no eto amintsika. Raha ny tena izy anefa tsy fanafaizana ny fonja fa fanitsiana ireo nanita eo anivon'ny fiaramonina. Betsaka ny lesoka tao anatin'ny taona maro ny fandimby izay raha ny tontolo ny fandraharahana ny fonja no koranesina. Maro amin'ireo olo any am-ponja no tsy mbola nandalo fitsarana aby nefa efa nitazomina ny taonany maro tao. Misy amin'ireo ary no tsy nanao eloka akory. Ny pakan-keriny sy ny mpandroba nefa etsy ankilany betsaka ny miriri manohy ny asa ratsiny. Tamin'ny alalan'ny fitoam-pivavahana iraisam-pinoana izay natao ny any marandray no nanaovana ny fanokafana tamin'ny fomba ofisialy ny fankalazana ny 70 taona ny sian'ny fandrarahana ny fonja teto Madagasikara. Ny soratra masina tao amin'ny taratasy nosoratan'ny Masindalioka toko 520 ny andininy faraka amin'ny 30 ka hatramin'ny 470 no nitondrana ny toriteny tamin'izany izay manao hoe izay ataonareo amin'ireo madinika indrindra ireo dia izao no anaovanareo azy. Olo manakaja maro, sivily sy miaramila no nanotrina ny fotoagna tamin'izany ary isan'ny teny ihany koa ny ben'ny tanàna n'Antananarivo Ramatola Laura Valmanana nanotrina ireo pénitencier tompon'ny fety.
itoy amin'ny kamisy fa efatra ny volana aprily ho avy izao ny karazana hetsika anamariana ity fa 80 taona ny fandrarahagna ny fonja ity amin'ny alalan'ny fampiratiagna ny azakazaka sy ny fampisehoagna an-tsary ny asan'ireo mpiandry fonja. Ny 12 ny volana jolay 2020 kosa no anakatonana izany sady ivo ny fankalazana izay ho tanterahana any Antsiranana. Amin'izay fankalazana izay hatrany dia feno 50 taona androany nandraisan'ny kolonely Ratsimandrava Richard ny andraikitry ny fibaikoana ny Gendarmerie Pirenena Malagasy. Izy no Malagasy voalohany tsy nandray io andraikitra io taorian'ny fibaikoan'ny Frantsay ny Gendarmerie Malagasy. Nitondra fivoarana lehibe teo amin'ny tantaran'ny Gendarmerie Pirenena io fiovam-pitondrana io na izany aza dia mbola misy hatrany ny olona goavana izay sedrain'ireo zandary ireo tao anatin'izay 50 taona izay. Taty aoriana moa dia lasa andro ny Gendarmerie Pirenena Malagasy ny 2 aprily ary misy hatrany ny fanamariana izany toy ny androany haratsika ny fanadidina teo amin'ny sariny Manora André Malala. 7 taona taorian'ny iverena ny fahaleovan-tena Malagasy izay vao afaka teo ambanjioga ny Frantsay ny Gendarmerie Pirenena Malagasy. Nandray ny fibaikoana ny Gendarmerie Pirenena Malagasy ny daty 2 aprily 2027 ny kolonely Richard Ratsimandrava izay Malagasy voalohany nandray izany raha toka ny zandary Frantsay hatrany no mibaiko talohan'io. Taty aoriana dia noraisina ho toy n'ireny fankalazana ny olo-masina mpiaro ny Gendarmerie ireny ity daty androany ity. Nisy fahasamihafana tanteraka ny fitondran'ny zandary Frantsay sy ny fitondran'ny zandary Malagasy araka nambaran'ny Jeneraly Andrianjanaka Anjatoarsoa commande ny Gendarmerie Pirenena. Mazava ho azy fa tsy mitovy ny fitondrana teo anivon'ny fitondrana Frantsay sy ny fitondrana ny Malagasy izay nibaiko ny Gendarmerie Pirenena. Raha tsy resaka fotsiny ohatra raha hoe raha na ny ataontsika hoe ny sakana ara-pitenenana fotsiny dia efa manova zavatra be deaibe hoe miresaka amina mpitondra na mpibaiko Malagasy sy miresaka amina mpitondra Frantsay dia mazava ho azy fa tsy maintsy misy fiovana izay zavatra izay ary niteraka fivoarana be deaibe zany tato anatin'ny fibaikoana ny Gendarmerie Pirenena. Na dia afaka teo ambanin'ny fibaikoan'ny Frantsay aza nefa ny Gendarmerie Pirenena Malagasy dia maro ny olana no sedrain'izy ireo tao anatin'izay 50 taona izay. Bezaka ny olana azo resana fa anisan'ny goavana amin'ireny zany zao dia voalohany indrindra hoe tsy nanaraka ny fivoarany ataontsika hoe ny tontolo zany ny fivoarany ny fitaovana nananan'ny Gendarmerie Pirenena. Satria raha horaisina ohatra fotsiny tamin'ny andro tany aloha dia ny tobiparitra rehetra nataontsika hoe ny maro tamin'ny tobiparitra dia nanana fiarakodia. Ny tombo ny isan'ny tobiparitra fa ny fiarakodia izay nananana tsy nanaraka an'izay. Be deaibe zany ny tobiparitra zay tsy afaka manana ny fiarakodiany fa dia metehitra amin'izay fiarakodia mety indramina na mety angatana irenana. Ohatra ray fotsiny izay fa maro dia maro zany no azo resana raha ohatra ka hoe makasika ny olana zay. Mariana moa fa ny commande ny Gendarmerie Pirenena Amperinasa amin'izao fotoana no Malagasy fa 70 nandray ny fibaikoana ny zandary taorian'ny kolonely Richard Ratsimandrava. Androany dia nisy ny valandresaka narahina adievitra ny ainona ny etaetan'ny olona rehetra mba ahafahana manao ny fanitsiana sy ny fanatsarana ny asan'ny zandary. Nanamariana ity daty ny 2 aprily 2027 ity. Eo amin'ny vaovaon'ny fahasalamana kosa indray ny 2 volana aprily no andro maneran-tany hanamariana sy ampahafantarana ny autisme. Anisan'ny nanamarika izany ihany koa moa isika teto Madagasikara ka nisy androany fanokafana izay fanamariana izay tamin'ny alalan'ny fivoriana sy ny fijoroana vavolombelona ho an'ireo ray aman-dreny mananjanaka autiste. Mitatitra ny andindin'izay Jessica Miray sy Erzo Razonarifondy. Raha ho ansika eto Madagasikara tsy mbola fantatry ny olona loatra ny atao hoe autisme. Tsy mbola misy raha teo ny salanisy na ny fanadihadiana manokana natao mahakasika ny autisme. Na izany aza, tsara ihany ny manamarika fa tsy aretina ny autisme fa toetena. Azo hatrany am-boka ny autisme ary manomboka eo amin'ny 2 taona ny zaza no fantatra hoe autiste ny zaza iray. Amin'ny tsy maharetina azy izay, tsy fantatra mazava ny facteur mahatonga azy ary tsy misy ihany koa ny fanafody hitsabona azy. Singa telo no ahafantarana ny zaza hoe autiste. Anafantarana fa autiste ny olona anankiray voalohany indrindra misy ny fikortanana amin'ny
toetran'izany indrindra mety hoe mikikika mafy be le zaza mitomany izy tsy mitovy amin'ny fitomanitsika sy amin'ny andavanandro rehefa tezitezitra katikatiny amin'ny rindrina ny lohany manao fihetsika fahafy izy manao batombahoana tanana sy sisa ray zay manarak'izay manana fahasarotana izy ihany koa amin'ny fifandraisana manolana mety izy mitokatokana be mitokana makakoana izy manana tontolo manokana izy zany nefa mety ihany koa izy tia olona loatra na tia zavatra rehetra hafa ohatra zany ianao zao raha hitany ka tsy fantany akory ianao dia tonga dia manatona izy dia sakambiny ianao dia ataony câlin dia koroana eo ianao ary fahatelo dia misy ilay fikorontanana amin'ny lafiny ara-pitenenana zany mety ilay zaza miteny mety ilay zaza tsy miteny amin'ny taona tokony hitenenany zaza izy mbola tsy miteny tsy moana izy akory fa misy an'izay fikorontanana ara-pitenena zay dia tsy miteny izy mety ihany koa izy manana voambola manokana amintsika mety hoe micro fa aminazy iny tsy micro dia manana ny langage izy. Azo atao tsara kosa nefa ny mampiaina ny zaza voan'ny autisme toy ny zaza rehetra ary afaka mahaleo tena tsara ny zaza autiste satria ny autisme tsy aretina dia tsy misy fanafody hoanina ka sitrana azy amaty hoe tena ny autisme izay dia hiainana le izy efa ny anaty any zany dia satria mbola tsy fantatra le antony tonga ny autisme dia mety izay ihany koa angamba no tsy mampisa le fanafody mety hoe hanasitrana anazy fa le atsara ny toe-tena ny olona io arakaraka ny fitezana azy dia mbola kely zany misy fomba manokana zany fitezana azy mba ahafahany mivoatra tahaka atsika ohatra izay marobe mihitsy le izy misy ny éducation tena mitokana mihitsy spécialisé misy ohatra ny fampianarana amin'ny alalan'ny kisarisary misy ihany koa reny zaza reny tsy mahay mandray zavatra dia misy ny fampianarana azy amin'ny resaka motricité sy ny sisa zany fampianarana azy teny amin'ny resaka orthophonie. I Hortensia izao dia anisan'ny reny manana zanaka autiste. Tsy fantatry Hortensia ny zanany hoe autiste raha tsy teo amin'ny 5 taonany ka nomeny fanafody foana nanomboka tamin'ny 4 taonany. Somary manana sarotra hoy izy ny fitaizana ny zaza autiste satria mafimafy tenenina ary mila faharetana. Mitantara ny fomba fitaizana ny Naomi ary Hortensia. Zanako ty zany mbola kely dia tsy mahay miteny mihitsiny dia avy eo amin'izay tamin'izay hoe 18 mois efa tsy mahay miteny mihitsiny dia fa izy indray tsy le AJTB reny dia entina tany amin'ny pédiatre dia ny pédiatre ny demande hoe ataovy analyse neurologie dia natao dia demande na dépakine mihinana dépakine foana izy à l'âge de 2 ans jusqu'à 4 ans zao izy 4 ans dia zao amin'izay zay vao maheno an'ilay autiste Madagasikara hoe tsy mety ny dépakine tena tsana dia mihoatra foana izy dia mbola tsisy fifaniana hirana be satria tsy micomprendre ny zavatra teneninao milalao izy dia isolé izy rery ihany tsy mety milalao miaraka amin'ilay izy manaikitrakitraka izy dia tesitra ny ray aman-dreny izy zaza taiza normal natra fa any amin'ilay zaza hoe sembana zany no ampianarana azy any amin'ny akanjo tsy azo vedesina mihitsy satria izy mafilo be tsy mandray izay zavatra resahanao mihitsy dia tambazina ihany dia teny trotra fotsiny dia azy izy misakafo ara-dalàna ihany tia misakafo be zao tia anaty dia tia voankazo fa ny nifony ny simba zay nefa tarina zaza autiste zany simba be ny nifony dia aza tokatoka-monina any an-trano le zaza fa eto amin'ny akany na toerana zaza satria mijaly be izy raha hoe izy rery ihany no tezaina ao an-trano. Tsy tokony ho avakavahana araka izany ny zaza autiste fa zaza toy ny zaza rehetra saingy mila faharetana fotsiny ny fiarah-miaina aminy. Anisan'ny mikarakara ity hetsika Ana Mariana ny andron'ny autisme ity moa ny autisme Madagasikara mandritra ity herinandro ity. Ijana eo amin'izay vaovaon'ny fahasalamana izay hatrany isika mbola ny 30 isanjaton'ny malagasy ihany aloha eto no manantona ireny toeram-pitsaboana ireny raha sendra katratry ny tsy fahasalamana etsakila ny mbola ambany dia ambany ihany koa ny tampandrakofany fiatohana ara-pahasalamana eto amintsika satria ny 20 isanjaton'ny malagasy dia mbola tsy misitraka izany mandritra ny andro natokany Madagasikara ho an'ny fahasalamana ny 12 aprily ho avy izao no anentanana ny rehetra mba tsy hanao mbanjavatra izay fahasalamana izay ary indrindra ihany koa mba anantona ireny toeram-pitsaboana fiantohana ireny tsiaratsika ary izay vaovao izay teo amin'ny sariny Manoro Andriamalala. Mbola marefo dia marefo ny tampandrakofany fiantohana ara-pahasalamana eto amintsika satria mbola manodidina ny 9 isanjato ihany loatra eto ireo olona misitraka izany.
antony mahatonga izany ny fahalainan'ny olona mijery sy manaramaso ny fahasalamany any ka rehefa miombo be ny aretina vao manantona mpitsabo. Mbola latsaka ambanjy any amin'ny 30 isanjato ihany koa ny tahan'ny olona sa manantona mpitsabo raha misy izay aretina izay. Eo ny tsy fampiny ny entomanana fa eo ihany koa ny fahalavirany toeram-pitsabony. Manoloana izany indrindra dia nosafidiny ny fikambanana iraisam-pirenena momba ny fahasalamana na ny OMS ny lohahevitra hoe tolotra fahasalamana ho an'ny daholobe mandritra ny andro maneran-tany ho an'ny fahasalamana izay ankalazaina isaky ny 7 aprily. Nasongady ny lohahevitra io mba anentanana ny rehetra tsy ankanavaka iditra any anatin'ireny fiantohana ara-pahasalamana ireny dia ny mbola salama ho fanamorana ny fandoavana ny sara-pitsabony raha sanatria ka tratry ny aretina. Ho antsika eto Madagasikara dia ny 12 ny volana aprily izao no anamariana ity andro maneran-tany ho an'ny fahasalamana ity. Isy ny hetsika ho fankalazana izay tanterahana eto Andrenivohitra araka ny tatitra voaray androany. Izay no kasika iny vaovao iny fa ivadika eo amin'ny vaovaon'ny trangam-piarahamonina kosa isika. Tratehaky ny polisy tamin'ny farany herinandro teo ny olona miisa 3 mpanondrana olona makany Arabia Saodita araka ny vaovao voaray ka ireo vehivavy no tena lasipatra ao anatin'izay fanondranana izay. Vola mitentina $700 isan'isany moa no azon'ireo mpanondrana olona ireo. Noro fitiavana no mitondra izay vaovao izay. Voasambotry ny polisy pirenena miasa amin'ny service central des enquêtes spécialisées et de lutte contre les fraudes documentaires eo anivon'ny ministeran'ny filaminam-bahoaka ny farany herinandro teo ny olona miisa 3. Izy ireo izay tomponantoka tamin'ny raharaha maloto fanondranana olona antsokosoko makany Arabia Saodita. Araka ny loharanom-baovao azo androany tonga nametraka fitoriana teny anivon'ny sampandraran'ny polisy pirenena ny alarobia 17 martsa teo ny vehivavy miisa 2 voatafika nokasain'ireo mpanondrana alefa any ivelany. Ireo vehivavy ireo izay notakiana lelavola mitentina roa tapitrisa ariary avy. Tamin'ny alalan'izy ireo vavy ireo izay nametraka fitoriana no nazon'ny polisy nanao ny fanadiadiana ny sambotra ihany koa ireo olon-dratsy. Noho ny velam-pandrika nataon'ny polisy tratra ambodiompy tao an-tranony teny Ampefiloha-Ambodirando ilay ramatoa sy ny vadiny izay tomponantoka tamin'ny fanondranana ireo vehivavy makany Arabia Saodita ny andron'ny alakamisy ny ampy vehivavy miisa 3 saika aondrana. Tamin'ny fanadiadiana nataon'ny polisy no nahafantarana fa atidonikotrika tamin'ny raharaha fanondranana olona antsokosoko any ivelany ireo mpanondrana. Sady mpanangona ireo tovavy izy ireo no sady mikarakara ihany koa ny pasipaoro. Ankoatra izy mivady tratra ireo, tratra ihany koa ny vehivavy iray hafa mpiray petsapetsa tamin'izy ireo. Ny aky elokavitany ilay tovavy tratra ary nilaza fa efa tamin'ny taona 2012 no nanomboka nanao ny asa ratsiny izy. Tao anatin'izany lelavola $700 isan'isany no azon'izy ireo amin'ireo mpandray ireo vehivavy any ivelany. Ny vaovaon'ny toetry ny andro no maranantsika ny fiarahana amin'izao alina izao hitoetra ny hafanana be sy ny orana indrindra eto avoatany hatramin'ny farany herinandro izao araka ny sinambarany sampana mpamantatra ny toetry ny andro. Marihana fa efa miroso tsikelikely ao anatin'ny vanim-potoana manasara taona isika eto Madagasikara ka izany no antony sy ny hafanana be sy ny orana misesisy. Noro fitiavana trany. Ambany tsindrin'ny atmosfera amin'ny ankapobeny eto Madagasikara ary arahana alizay tsy maro toerana izany ny farany herinandro izao. Noho izany itoetra hatrany rotsakorana arahina orambaratra mandritra ity herinandro ity raha ny eto avoatany manokana. Araka ny vinavina ny sampana mpamantatra ny mety ho toetry ny andro androany. Tsara ny mampafantatra fa efa mizotra tanteraka makany amin'ny vanim-potoana manasara taona isika eto Madagasikara amin'izao. Izany rahateo no mahatonga ny orambaratra. Any amin'ny tapany avaratra andrefan'ny nosiny no isitraka ny orana tandrifindrahoana ka amin'ny alina no tena irotsahany. Vinavinaina isy ny kotroka mandritra izany.
raha toka anorambaratra any any amin'ny faritra avaratra andrefanosy omaina kosa ny andro amin'ny faritra sisa ary vinavinaina isiny andehanjavona vao maraina raha any amin'ny tapany atsimo afotany ilatsaka ny maripana eto avontany hatramin'ny fiafarany ity herinandro ity 4 degré celsius hatramin'ny 6 degré celsius ny maripana araka ny voalazany meteo hatrany hatreo indray ary ny fotoanantsika eo amin'ny androany tsy fisaorana feno hatrany no atolotra anao nanaraka ny vaovao hatramin'ny farany manome fotoananao amin'ny rahampitso indray veloma tompoko